eny ary fa miarabantsika rehetra indray ao anatin'ity fandarana ity izay telo mianada pastor Patricia Rala James zay fanaraka tamintsika tamin'ny fandarana teo aloha ny zavatra maromaro efa nifampiresahana izay noko fa nahatonga sainanao atao anatin'ny fijono vavolombelona zay ny fampizarana reny zavatra moa tsy hoe natao hoe mba hoe sanatria tonga anao hiazakazaka ivelany amin'ny sampy fa ahitanao hoe tena misy le fanamaloto avarinaty rano nefa tsy mahery vaky no ny fiasan'Andriamanitra ny fiasana. Mbola betsaka ny zavatra azo resahana fa ndeha ho anontany antsika la James hoe historia anao ny tantara hoe mahavita manetsika le fanaratsy zany mamono omby sotra de bibilava be mihitsy mivoaka avy anatiny ranomasina ohatrany ahoana tsara moa zany eny tompoko igny ndray zany igny bibilava igny fagnahy izy io zay nifandray aminahy avy taty an-tanety aty de rehefa ngeza izy mbola hoatran'igny deparn'izy vao nifandray taminahy hoatran'igny angezany zany hahavony de raha ataoko tamin'izany ny habeny mety ohatran'izay de rehefa ela zany ny ela rehefa ngeza be rangahy de nody agny agnaty rano agny le bibilava agnaty rano agny le bibilava de raha fa zaho amizay nefa hisy zavatra ataoko agnatin'io ranomasina io vao 20 mètres miala ny ranomasina io na 30 mètres vao hiditra ny ranomasina tsy maintsy mirondrony io ranomasina io za amizay nefa mbo tsisy zavatra ataoko fa ohatrany hoe fa mahita anazy zany ry zareo rehetrarehetra zay mifandray aminahy eo de fa faly hoe ty indray raha namana hanao zavatra amitsika aty anaty pahasoavana de mitevika aho hoe manao zavatra eo de mifioky miantso andreo ao zany de misy karazana resaka atao hoe antsona amin'ny fanahy avy agnaty rano, fanahy amin'ny rivotra, fanahy ny vazimba, fanahy ny kalanoro, fanahy ny trombagna, fanahy ambony rahogna amin'ny tsioky de vao may tena misavoaravoara io ranomasina io de amin'igny zany ry zareo magnakaiky anahy aty afaka mivoaka vatana tsirairay zany reo eo amin'igny misy olona zay miaradia aminahy eo mahita misy olona tsy mahita fa zay mahita zany de fa anjaran'izay mahita fa tsy mahazo miteniteny maro rehefa mahita fa le tsy mahita aleo milamitsaina kokoa zany le tsy mahita satria azon'le hangezany ngara iny agnaty tragno agnaty rano de atao le sorona zany amoron-drano atao de mena zany zay tokony anjaran'ny zareo de regny anjaran'ny zareo regny zany tsy maintsy alain'ny zareo hanin'ny zareo regny ndray le hoe dragona mitovy fe le bibilava sy ny dragona dahoana natonga le dragona teo aminao le dragona koa le dragona zany alohan'ny dragona io hoe tena niditra amina karazany hoe nandefasany fandrina taty anatiko aty hoe mijery sarina dragona fa talohan'izay efa nanana collier sarina dragona efa nanaovako de avy eo very de fandrina foana de rehefa avy eo amizay mijery télé mijery film mijery sary de tafara amizay izy niavy amina niditra tagny amoron-dranomasina tagny fa rivotra zany ohatrany hoe fomba nidirany tamin'ny lambosiko tao raha tao zany place nidirany tao takisiny ty igny faritry zay nidirany de narary eo amin'ny fotoan'izy niditra fa za tsy nahafantatra zany hoe ino zany zavatra mamparary anazy zany fa nanindrimandry anahy amizay izy naneho ny endrikiny anahy naneho fomba fidirany taminahy teo aho zany tonga saina amizay hoe mila antsoko ty fagnahy ty mila anontaniako hoe ino mission tonga aminahy ty de natao zany kiromborombo iantsoana anazy nalefa zay karazana hira rehetra salegy tsapiky zay karazana hira tokony hoe hafalifaly anazy zany tongavany de tonga tokoa moa izy de nomena ny karazan'izay sakafo mety aminazy hoe tantely sa paraky sigara sa toky sa coca mety aminao de atoka ho izy
de cigara. De tena misotro toka be le dragon ary le masoko zany vao tonga izy tenen'le olona nanatrika teo avy de mena be ohatran'ny varamena ohatran'ny sakay masaka regny. Eto misy zavatra kely tiako tsindrina amintsika. Sika kory zany raha mitantara tsika hoe akory hoe de hoe anindraindra le fanahy ratsy fa mba ahafahantsika mamantatra hoe tena misy le izy. Sa rehefa tsara zany principe ny devoly zany hoe rehefa nomboka hiditra izy de fanirina aloha ny alefany. Ohatr'izay mihitsy no anaty baiboly Andriamanitra koa rehefa miasa de fanirina. Hoy izy miasa anatsika na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana. Tsy hoe Andriamanitra no makatahaka ny devoly sanatria fa principe ara-panahy io zany zay iasany ny fanahy. No zany mila mitandrinatsika amin'ny fanirentsika. Satria indraindray no olantsika olombelona lasa Andriamanitra ny fanirentsika. Ka ohatra misy olona maniry anambady na maniry hazo trano na maniry ho any ampitan-dranomasina ka na de ny olana de indraindray ny olona lasa ohatrany hoe na ny fivavahany iny zay atateraka iny rehefa tsapaka de na makany ampanompo samby na makary amin'ny zavatra avy ohatrany hoe te davitsika ono moa zany fitenana zany ohatrany hoe mpanefa mifanilifitsika fotsiny Andriamanitra fa tsika tsy vonona iondrika amin'Andriamanitra. Zay zavatra tena fandrika. Fa misy zany ny fandriana tsara, fa misy fandriana ratsy. Ohatran'izany hoe lasa maniry ianao de lasa te hijery film le dragon fauna de izy moa nisy taona tantara tamiko hoe tantara taminay hoe mba asivy tatouage-na dragon lamosiko soatran'izany. De tao amin'io tatouage-na dragon io no rehefa mipetrapetraka teo ambony-damasy izy de nisy rivotra mitsoka amin'izay de niditra tsy mba veny aloha fa vaoriana zay le izy raha tsy diso raha lajiantsy. Ny iny izy teo no nidiran'le rivotra aika izy tika eo amin'le nisy le tatouage-na dragon mihitsy no nidiran'le fanahana dragon izany. Ary izy tena hoe le dragon io tena le mamoaka afo mihitsy amin'ny vavany sy mitahaka an'izay. Tiako tenenantsika zany ohatrany hoe mila mitandrinatsika amin'ny faniletsika. Fa misy nge ankizy mbola kely dia asiantsika mijery ohatra hoe filmina pornografika indraindray, ampijerentsika zavatra tsy milamina indraindray, manao fihetsika tsy de tsara tsika eo masony ankizy. Reny zavatra kely nefa aveo lasa etaetan'le ankizy. Satria misy olona ohatran'izany mitantara aminah hoe tsy haiko mihitsy hoe izy inona tonga ana lasa tia zava-betaveta. De nefa tena mandinga izy de tambola kely ako nahita ny dada sy mamanay miarana tory. Tambola kely ndray ny sasany nijery film tsy milamina. Tambola kely ndray de ohatrany nanao sangisangy hoe mpivadipivady de lasa ohatrany hoe tiako natao foana le izy. Fandriana zany nandrama tonga azy rehefa lehibe voafatro zay zavatra zay. Noho zany tena mila mitandrinatsika amin'ity resaka hoe fandriana ity. Fandriamanitra mametraka fandriana atsika de fandriana amin'ny zavatra tsara zay asoa atsika sy asoa mandidina atsika ary tsy hanosika atsika mihitsy hoe ty fandriko ty na akaretsaka any am-panompo saimby tsy maintsy tanteraka ty tsy milamina izy raha vohatra an'izay fa Andriamanitra metraka fandriana atsika mba fikasana mba mifanaovana azy zany hoe tsy fandriana fotsiny fa izy koa no manao azy. Noho zany mila mitandrina isika ao anatin'izay zavatra zay. Resaka raha James teny amin'izay hoe fananadrago izay be da be moa zany mety hoe expérience tao anatin'izay fa zay nga tsy hidirantsika satria any mifanompontsamby zany tsy de tena hoe hidirantsika lalina satria ny taontsika eto zany de abiseho hoe tena misy le fanahy Maloto. Isan'ny zavatra malaza koa any amin'ny olona tsy mivavaka hoe fanahan-kalanoro. Io fanahan-kalanoro io ve ety ambony tany any sa koa misy amin'ireny mandeha anaty rano na hoe avany anaty rano anaty any. Ny tompoko fanahan'ny kalanoro zany kalanoro afaka miaina ety ambony tany sady afaka miaina any anaty rano. Fa be ny fotoan'ny kalanoro zany ety ambony tany anaty ala anaty lavabato. Io toerana misy kaskady io zany presque io tian'ny kalanoro mipetraka agnatiny io satria igny ranona kaskady igny fiandroany zareo. Amin'igny zareo misaika midio. De le kalanoro zany kalanoro tena zavatra kelikely ohatran'igny fohy kely. Fa izy zany zavatra hitanao maso afaka miseho vatana izy hoe manao zay zavatra ampanaovinao ananjy agniranao ananjy satria tamin'izany aho amin'ny firesako amindreo misy le kalanoro alefako mandeha hoe mitady vola ho anahy, misy kalanoro alefako mitady fananana ho anahy, misy kalanoro ataoko hoe mpandeha mitady vehivavy ho anahy.
hoe misy vehivavy ohatra hoe agny eto Antananarivo tsika dia de go le vehivavy nefa hitako amin'ny sary na amiko amin'ny Facebook de zany efa nandefa fisainana tamin'io vehivavy io de io fagnano kalanoro zany alefako mandeha mifandray am'le olo de amin'ny fomba tsy mampino am'izay hitongavany fifandraisan'ny olo aminah misy raha matoa tahaka an'izay efa mivavaka moa izy nanoratra aminahy izy de zao mihitsy niteneny hoe zaho izy bishop tena teo afaka de jitro moa zany efa mivavaka ho azy fa zaho izy zay lehilahy tiako na nindafy ary de tonga ko eto Madagasikara ary tonga ko any am'izay misy anahako na firy-taona io na lehibe na tanora na ohatry zany de izy nefa tsy mpitaiza olona fa ohatrany hoe miarakaraka taman'olona foana zany karazan'olona be da be nandrapatonga azy zany nitoerana Fanahy Maloto ka zay tsy rito nahita sary amin'ny FB ary amin'ny Facebook nefa mbola tsy hitanatra zenenany de vita ohatrany hoe tsy ahozy izy hoe ahoana fa tonga miona amiko aty Madagasikara ary miaraka amiko ohatr'izay le zany le zavatra satria kalanoro zany hainy kalanoro ohatrany hoe mampisy rizikina fitiavana anao magnome rizikina fitiavana anao indray andro tena nisy fotoana tantara velona tagny Diego nanomboka amin'ny voako ny tranonay mandrapodiako am'ray tolakandro any voaka de am'ray maraina zany verina fa za reraka tamina karazana vehivavy za agnatina bajajy mandeha mafy nefa le bajajy fa misy olona mijanona amin'ny bara mirevy amin'ny bara vehivavy miantso ana agnatina bajajy de ataoko hoe tsy za le antsony le vehivavy fa ataoko hoe le chauffeur hoe hitaingina bajajy izy de chauffeur hoa misy olona manakana ane amin'ny sisindry de nanao marche arrière le bajajy de anao miteny io hozy izy le vehivavy ane le antsoko fa tsy bajajy izy hoa zaho iaho izy de nivoaka moa za fa mbola tsy kopy hoe inona mahatonga an'ity de nanantona an'le vehivavy tena tsara tare fotsy za koa moa taloha zany ohatrany hoe tia olona fotsy zany de aveo izy mipetraka eto agnilako eto fa itsika hirevy de zany hoe mbola misy diako avia mipetraka agnilako eto izy aleo za iveregna koa rehefa avy zany zany ny Fanahy Maloto ao anatin'ny olona mahafantatra hoe riko misy fanahy mety aminahy de zany hoe ohatrany hoe zao mantsy nitiako atongavana am'izany indraindray ny olona mieritreritra fa ny fitsangajangana de ohatrany hoe ditra fa le izy tsy ditra ihany fa fanahy mihitsy ao anatin'le olona de ohatra hoe ty fanahy ty toko hoe ohatra zany hoe ty misy olona misy fanahana dragona ry misy fanahana bibilava ry misy fanahana zazavavin-drano de ohatra hoe ty anankiray ty te hikambana am'le misy zazavavin-drano mba hazo le fanahy zazavavin-drano ty de tiako lasa idiran'le fanahy ry zany hoe lasa compatible ho azy nefa rehefa aveo lasa mifandray le fanahy lasa mifampiampita tsy ohatr'izay ve ny fandeha le sa manao ohatrany ahoana izy marina zay teneninao zay bishop le fanahy zany ry zareo mifankafantatry mihitsy alohan'ny fifankalalatsika olombelona hoe hifankalala am'le olona anankiray ry fa le fanahy efa mahavita fifankalalana alohan'le fifankalalana samy olombelona de amin'igny mahatonga anazy hoe ty olona anankiray ty hoentiko am'ry olona ry moramora ho azy aminany zany mampifandray tegna rehefa vita amin'ny fifandraisandreo samy fagnahy de zay mahatonga hoe ranona misy trombana vadiny koa misy trombana satria connecté ireo fagnahy ireo hoe ary misy olona ohatran'izao ary misy olona ohatran'izao de mora aminanzy mitondra anao mandeha de mora mifanaiky ho azy nefa raha mifanaiky ho azy misy rahalahy koa mantsy ohatran'izay mora ho azy zany fifandraisan'le olona fa izy marina teny bishop teo hoe misy tsy ditran'le olona tsy sitrapon'le olona le izy fa atosikin'le fanahy ratsy magnatanteraka an'le fombafomba ataony de aminazy aveo le olona iny lasa raha fanahy anankiray ny tao anatiny
de sady misy an'le fanahy tam'le nerany izy le anazy koa mifindra am'le anakay ary misy koa le fagnasa mifagnahy lasa mifanambady le olona anankiroa le vehivavy sy lehilahy fa miaraky de le fagnahy mipetraka amin'izy roa ty koa lasa mifanambady koa ohatra hoe misy any raha ialako tsigny raha manognona agnarana trombagna kely aho ohatra hoe misy Marceline le anankiray de le anankiray misy an'le ataondreo hoe tonton zay de i tonton sy Marceline io nefa mpivady tamin'ny fahavelomany de lasa fagnahy de ireo am'izay tsy manaiky raha tsy mipetraka amin'olo mpivady koa na tsy mpivady le olo ka le lehilahy mipetraka amin'ny Marceline na le vehivavy mipetrahan'ny Marceline de lehilahy petrahan'ny tonton ty ataony ny fomba sy maintsy fakazahoan'regny olo regny hatanteraky le fomba fiaignan'izy tamin'ny fahavelomany zany hataony amin'regny olo regny de lasa le toetran'izy tamin'ny fahavelomany toetrandry zareo vady ty mety gagangambontsika hoe fa ahoana moa zany le olo efa maty nefa ohatran'izao fa angamba mifandraisany maty sy ny velona eo le tenako hoe reny olona ireny a tsy hoe vao tam'izay vao n'existe raha hoe ohatra zany miresaka hoe Marceline tonton le andresanao tao fa reny le olona efa tany alohan'ny Adamo le araky nefa ny anarantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra de reny le mitady vatana hipetrahana dia fa rehefa tonga moa zany ny savodrano talohan'ny Adamo satria zay efa anarantsika zay a jereo le Toriteny tany aloha de reny rehefa avy eo le olombelona ny maty le hipetrahana fa le fanahy lasany amin'ny elo reny ndray rehefa avy eo miverina miakatra ty ambonin'ny tany mitady vatana hipetrahana de lasa ohatr'izay fo maty zay le olombelona de le fanahy iny lasany fa avy eo izy mitady vatana hipetrahana de ohatr'izay foana le izy le olona zany maty fa le fanahy ratsy zay efa tamin'izany andro zany de hipetraka anatin'ny olona foana de lasa mahatonga ny olona mivadika olo-kafa ka mety ohatra ny hoe tsy sanatritsika akory hoe ny lesona hoe ny mpanompo sampy hoe ny avanina ka tsika lesona izy taloha zany tsy izay le izy fa etsika hanamarinana hoe io le zavatra voalazan'ny baiboly eo ngeka tena zany tokoa ny zava-misy fa tsika indray tsy tonga saina fa eto amin'ny maraparana antsika kely azy rahalahy James mba satria mbola etotsika amin'ny manaraka eto ny tiako resana kely hoe somatsy misy olona lay mpanahy hoe za te hanambady tena raha izany le raha James zany tokony mbana fa andeho any amin'ny mpanompotsika zany hoe tena aiza de olona mety amiko fa za mety misy Marceline na tonton de tady Marceline na mitady tonton tsy haiko ohatra na hoe andeho antoko tena mampanaky anao tokoa zany le fanahy maloto na tena mampety fiainana tokoa zany le fanahy ratsy fa eo ianao io mahita tsara hoe napety fiainana tokoa izy ohatrany hoe manana vilano manana iny ianao fa rehefa avy eo le izy le izy mantsy mamotika anao le izy mantsy ianao ny tena ohatrany hoe za manana kalanoro de rako ty fa ny tena marina ny kalanoro no manana anao fa tsy anao manana kalanoro tsy zay ny tokony fandehany fa tsy isa zany hoe olona manana devoly fa ny devoly manana olona rehefa manompo azy de zany ohatrany hoe fomba firesaka fotsiny zany le hoe za manana kalanoro tiako tongavana nefa hoe na inona netin'le kalanoro anao ve de nomenanao tokoa ve le izy sa ohatrany hoe karazana pitrosy anao de ohatrany ahoana nanaovandray anao rehefa nalainy le izy rehefa avy eo na hoe naseny vidy an'ity anao de ohatrany ahoana ny fitrangana tiako tongavana mantsy mba tsy hatonga ny sasiny alay mpanahy hoe ohatrany andeha hiverina nompo samby fa ohatrany any vetivety raha izany ny tompoko le fananana azo amina fanahy zany na kalanoro izy na trombagna na razako na dragona na zavavirano regny fananana ohatrany hoe trosana indramina de avy eo zany alainy zareo am'izay fomba tsy takatrinao fa tsy maintsy faharavanagny andresany an'io antonany an'io fananana io aminao de anao zany mahatsiaro hoe ahoana indray nahatonga an'ity nefa ry zareo hiany maka an'le zavatra nomeny anao na io amidinao na io may na io angalarin'olo nisy olona anankiray zay tetanareo fa tsy hanona anarana ako isan'ny olona tena nana taxi brosy pertape mazda sy ny namana tsisy nalalana fa tsy tononoko mihitsy ny anara tsy hanonona mihitsy ako taloha nahafatany olona io de nibotsina ngezabe ny lohany de ny fitina kely baritiny am'izay avy eo
fa tsy nety maty olo raha tsy nifandimby may daholo le tomobile tsirairay avy may ry de accidenté de potiky ry de may ry amin'ny fomba tsy hanao azavaina rehefa rava daholo ny fananana zay vao maty le olona tiako tenena zany ohatrany hoe ianao mety mieritreritra mampanankarena le izy a fa ny devoly tsy amenao zavatra karaha ty ampanankarena ny devoly zay zay fa milaminy nareo fa ny andravanao no tanjona fananana azo amin'ny devoly zany gnazoko tena ilazantsika ananjy faraparany hoe tsy azo lovaina tsisy afaky mandova ny fanagnana avy amin'ny devoly zay nahatonga an'le olona hoe alohan'izy ho maty may daholo ireo fanagnanareo satria tsy ekeny hoe isy olona hafa handova an'io fananana io fa tsy maintsy tsy maintsy ravainy de zay nahatonga an'le fananana may zay vao maty le olona ka tapitra moa ny fotoanantsika raha la James amin'ny manaraka sika mbola hiaraka azy mbola be da be ny zavatra tiana resahany ny fomba fitentsika moa de hoe tsy mitory tsisy profo satria indraindray ohatrany hoe eritreretin'olona ohatrany hoe bisopa koa mampiresaka fotsiny misaotsotso fa aleo misy olona niaina tao anatin'ilay izy nahita le izy tena zao angeo zavatra io satria lasa ohatrany hoe averinareo fa mitantara-ngano zahay fa tena misy io zavatra io na zany resaka hoe loup-garou dragona nisy fotoana aza io dragona io araka fitantarana la James hoe tena nandefa afo misy avy amin'ny toliary tany tahakanao tsara alohan'ny farana atsika miaingavy agnaty rano ao zany izy karazany hoe mandrembona de amin'izy mandrembona le mandefa afo nahatonga an'le tanàna nandalovany tamin'izay ny may mamoaka afo amin'ny vavany tagny hoagna amin'ny 2006 raha sy 2007 tsy tadidro satria efa elaela tantara tena misy de io dragona io nefa nisy tao am'le olona nisy fianakaviana anankiray zay tao aminay tao agnisan'ny hoe mba nangataka fanagnana taminanzy io de fa avy nagnateran'izy io diamant fa le olona zany tsy sahy rehefa nateriny tao an-tragno le diamant harivany le andro ny dirany navelany eo ampovoan-tragno le diamant de nagnazavany le tragno izy miditra avy am'le sisy tragno avy ohatran'igny de nataony eo le diamant de rehefa natahotra le olona niditra agnaty bodo fa tsy nahasaky naka an'le raha de rehefa tsy nahasahy le olona nomeny an'le diamant zany de nalaindray le diamant noentiny verina de hatram'izao tsy isy sasa tsisy fanomezany zavatra tamin'azy le nandoro afo igny amin'ny vavany amoahany an'le afo izy le manidina ho avy agny toliara niala avy agnaty ranomasina zany izy manidina iny sady mamoaka afo ohatrany hoe mamoaka atezerana manko izy raha vao izy mamoaka afo zany tezitra nisy raha nahatezitra anazy zany tam'le toera nisy anazy tao de nandeha nitady misy olona be de be olona nahitan'izany tao tiliara tantara velona tao tiliara de nandeha zany izy mifindra fort dauphin aty fa tsy ho tognoniko eto le toeragny misy anazy satria mety be de be le atahotra raha ambarako hoe amin'ny toerana ohatran'izao fa izy ndray soran'Andriamanitra fa tsy mikitika olona amin'le toerana misy anazy de zay fanana dragona zay nisy fotoana mipetraka taminao fanana dragona io tena nipetraka amina amantaonany fa tsy hoe mandalo io fanahy rehetrarehetra zay nresantsika teo zany tena permanente amina atoandro sy hariva eo foana io tsisy fotoana hoe mampiala an'iregny zany fa le kalan'oro foagna zareo zany hoe agnanovana anazy hoe miala fa izaho tompom-batagna mahafantatra hoe miaradia aminazy satria za mahita maheno hoe zany zareo aminahy na igny zareo miaradia aminahy fa ohatrany hoe kalan'oro zany tsy indraindray le kalan'oro hoe mandeha megna agnaty ala agny mandeha am'izay asa rehetra agnirahako ananzy ohatra hoe misy olona marary andafy agny de za tsy afaky mandeha fagnafody mandeha agny de ry zareo zany irahako hoe mandiana amin'ny toeragny ohatran'izao fa zao problème-le olo agny de lasa zareo zany magnatanteraka an'igny agny de salama le olo miverina zareo ka tiana tongavana amintsika de zao tsy sanatritsika akory hoe andeha tena wow arenjana be le devoly fa hitatsika tsara fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy micompte ny distance raha ny fanaratsy ara moa afaka manao zavatra ohatr' zany manao na lavitra Andriamanitra satria hitatsika tsara fa rehefa afaka izy miezaka tonga le kalan'olo fa voandroany
tsy tafaverina ntsony dika zany mahery vaitra ny anaran'i Jesosy le Andriamanitra zay tompontsika mihoatra noho ny fanahy maloto rehetra zay mety atahorantsika ka fotoana zao ho anao zay mety hoe voafaritry ny fanompoan-tsampy mbola mandeha makary amin'ny ripitaizy makary amin'ny ripitaizy ity zao ty raha ty pitaiza taloha fa io izy mahita tsara fa mahery loatra mahery vaitra ny loatra Andriamanitra noho zay fanahy maloto rehetra na dragona io na logaro io na kalanoro io na inona tsy mahery noho Jesosy Kristy le Andriamanitra velona zay torinay aminao fotoana zao itodianao amin'Andriamanitra iverenanao amin'ny tompo fa Andriamanitra ny tena afaka mitahanao sy manangana ny fiainanao ary tsy andravanao avinao tsy haiko pasteur Patrice ara mety manana teny amarana anazy rehefa aveo raha James mbangatany any fo hoe ho anareo zay mbola taraiky ao takiny ahoana sy takiny ahoana pasteur marina mihitsy ny teny bishop teo hoe raha ny devoly raha mahavita an'izany satria devoly araka le resitsika tamin'ny voalohany dia tany an-danitra izy dia ny hery tao aminy tsy hery hafa akory fa herin'Andriamanitra ihany no tao anatiny izany dia nyresaka izy teo hoe maniraka kalanoro dia mahazo an'izao maniraka kalanoro dia mahazo an'izao dia araka ny teny bishop teo mety maro ny olona ilay mpanahy hoe andeha ho any zany anompo sampy zany fa atao amin'Andriamanitra ohatry ny ela be fa any mahazo an'ity sy ity dia le ndresantsika teo moa le hoe tsy maharitra nefa izany zavatra izany karaha ny devoly raha mahavita an'izany hoe afaka manao andry Andriamanitra le tena mahay manao mihoatra ho zay mihoatra no ny heverinao sy angatanao ary mahafinaritra dia zao rehefa mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ianao fitahian'Andriamanitra mameanao fiadanana eny anatinao ary ny fahatelo maharitra ny zavatra izay omen'Andriamanitra fahaefatra voaro Andriamanitra mitahiry zay rehetra nomeny anao fahadimy afaka olovainy taranaka faramandimby fa tsotra an'izany hoe rehefa maty ianao dia potehany daholo no tsotra izay Andriamanitra zay zany tena mahafinaritra amin'Andriamanitra dia manentana ihany koa Andriamanitsika mahay manao mihoatra noho izay heverintsika sy angatantsika mihoatra noho rehefa nitantarain'ny rahalahintsika teo dia mifatoa amin'Andriamanitra fa afaka miaro zay rehetra omeny anao izy amin'ny fiadanana ary mahatahiry ary izy manisy fefy manodidina anao sy zay rehetra anananao zay tahiny Jehova dia voatamandraka ia kasitraka to eny tompoko afatrafatry kely zany moatsika namagny fianakaviagny zay mbola variagny agnatin'ny tontolon'ny sampy agnatin'ny tontolon'ny fanompoana sampy finoana ny sampy hoe tena mahavita zavatra le sampy marina misy karazan-javatra vitana sampy fa izy le nataontsika taloha teo hoe zavatra indramina zavatra morapotika fa tsy isy mihoatra ny zavatra azo amin'Andriamanitra hoe maharitra mandrakizay voaro ozy izy teny pasteur teo ary betsaka zany lainga tsara tarehy mifogno agnatin'io asa fanompoa sampy io raha ohatra hoe mba mangataka afaka magnazava kely aho am'le lainga mifogno agnatiny ao ohatra hoe resaka kalanoro zany be debe le olona misandoka misy fanana kalanoro be debe olona misandoka misy fanana zavavin-drano nefa iregny tsy misy fa izy hany manao an'le feo misary hoe kalanoro ohatra hoe tonga le olona marary avy agny dia mipetraka eto dia mifehezo masonareo fa tsy azo jerena efa manimba maso le izy nefa tsy hoe manimba maso fa mba hanaovany hanaronany an'le laingany dia fehezo izy ny maso dia izy am'izay zany manao double G ato zany lasety eo miaraka mitsangan'olo vola akaratokarataka ny ohatran'izao le olo efa tsara fipetraka tsara dia efa jereny hoe olona misy vola reto sa olona tsisy vola dia arakaraky igny zany le film oentiny avy eo hoe misy vola reto dia antsona fanany kalanoro fanany vazimba avy ananananananana da izy ato zay le feo miare akorena zefofevo akorena ino vavona ino raha natonga nato de sara mbola tsara dade eo izy atoa nefa izy hany le manao an'le feo anankiroa manao feon'olombelona izy ato de manao feona kalanoro izy ato
de mino fahatany am'izay le olo lery hoe tena le zavatra misy tonga zany eo de ato mampiresaky izy hoe Fanahy fatako are agnaranay Clarisy agnaranake nefa izy am'izay zany fa avy nagnontaniako le olo etoa hoe iza moa agnaranao Clarisy de iza am'izay zany atoa manao an'le feo hoe akory na zafy Clarisy iny vavona egny miresaky magnano zegny ro anatofo tahene nefa nahy mahavita legny kabaro ilainay fo amina iaho le olo atao mahavita za mampiresaky eo foana izy mampiresaky eo foana misy dialogue zany fanaovandreo nefa le zavatra tsy mitombona de le olona atoa am'izay angalany vola ihany misy olona manambola be de hoe tiana hampitombona regny manko matetiky miseho amitsika olombelo leo mba pitombotombona ty vola ty mora amle zala am'izay amle miseho hoe manana kalanoro maka an'igny vola igny aleo fa ho amasingitry dady volanao vola misy vola sacoche raiky 500 millions nisy namana zay tsy tononoko nanao an'izany hoentina le vola sacoche raiky de ho amasignina amindry dady de hariva terindry dady an-tragno aminareo agny le vola efa nijereko am'izay plan le tanànareo hoe ahoana amin'ny fomba hidira koa rehefa hariva de za hiditra aminareo agny tsy hagnatitra an'le vola fa hagnatitra an'le zavatra zay nampifadiny ty kalanoro ty anao hateriko aminareo agny am'izay hoe nisy zavapady nataonao tao nandika fady anao zay nahatonga andry dady simba le fagnateram-bola taminareo tagny nefa le vola nakepiky niary izaho ihany zany mitondra koso satria fady kosory dady na fady amalola na fady sokaky za ihany zany mividy anakoso faefany ataoko amin'ny sachet de manao an'iregny periky ndra soa mahamanina analakely ty regny de manao ny lamba mainty regny sorobaroba mandeha agny ahantoko am'izay zany asapiko am'le na varavarana igny na fenêtre tokony hidirako ao atsipiko le raha de le olo am'izay raha ohatra hoe efa avy niresaka amindry dady par téléphone olo de rythmeko par téléphone efa miala lavitry le toerana am'izay de rythmeko par téléphone le olo hoe akory na zafiko vavy ino maro raha natana amin'ny tamiana ry akay ino ka enakisona misy zavapady natana ka anaro voasazy am'zie hoentina handravana le fameregnana ny vola iny zany de ilana kisotasota le olona de jusque le vola le olo tsy miverina zany dolo zany de hafetseny de misy le ilany tevatevany hoe misy olona manana zavavrano ary ananina de mahay be io raha mandeha makagny anao de mbola misy lainga ohatran'izany koa mifogno raha hanao am'izay fatany hoe tena mangetaheta ny zavavrano marina de ahoana ny fomba sitonako an'ity izy hoentiny anao tena mandeha agnaty rano nefa agnaty rano andehananareo efa misy namany hafa miakanjo fotsy am'le periky raha soa mahamanina lavabe zay hiresaka aminao agnaty rano manao feon'ny zavavrano de nareo roa ety an-tanety ety le olo anaty rano nefa misy fanaratsy tafatsy anaty rano mihitsy le olona tsy misy igny olona misy fanaratsy misy igny olona tsisy fanahy fa olona efa complot aminanzy efa mitazona ny secret zany de miara-miasa aminanzy de igny agnaty rano de igny am'izay zany mba hampadio ananzy satria misy raha tiany halaina maventy am'ty olo ty mahatonga ananzy tena mitondra ny olo agnaty rano agny hoe le fagnahy ange naka zavatra taminao fa tsy za hoe raha misy zavatra tsy tanteraka zany any aorina agny de hoentiny mandeha agny anao ve nanao azany taloha za tsy nanao fa anao mahafantatra zany za mahafantatra ary nomena olona n'izany film zany fa ataony hoe tsy manana le réel za zany taloha tena nanana zavatra réel tena nitoeran'le fanaratsy nitoeran'le fanaratsy de tsy nanao an'iregny hafa efa nahita efa noentina niaraka am'le olona nanao ananzy de hitako hoe reto aby iny tsy mety zany rehetrarehetra zany laingy fitaka afetsena noho zany tsy fotoana n'izany tsony zao tsy fotoana fanompotsamy zao fotoana zao iverenana amin'Andriamanitra fotoana zao anarinana ody ratsy rehetra Andriamanitra ihany no afaka tena manova ny fiainantsika
andriamanitra ny tena afaka manasitrana manangana anao manarina ny fiainanao raha mangeta eto ianao ho afaka hiverina amin'ny tompo anolotra ny fiainanao amin'ny tompo satria ozy anao te hiarina ako tiako hitsangana ny fiainako izay dia vonina andray anao a vonina hivavaka ao anao a anoranao ny tokony atao amin'ny fiarahana amin'andriamanitra misy ny borao fiangonana saina moa raha eto Tananarivo dia andravoangy ambony avy eo amin'ny suprême sainteur ianao mingamba antsika rehetra mahita ny suprême sainteur dia mandeha anao midina ohatrany andeha ho any andravoangy dia misy rond-point kely eo alolo eo a dia miverina miakatra anao fa tsy mitohy midina makany andravoangy dia miakatra ianao any sens unique iny ohatra lalan'ny taxi be lalan'ny tomobile iny ohatrany ho any andravoangy fivavahana dia vao miakatra ianao a dia miakavy anao a mahita trano beige anao ohatrany mavomavo beige moa zany le izy milavarangana maitsomaitso dia ao ny misy ny fiangonana borao fiangonana saina dia afaka tonga foana ianao a vona andray anao zay amin'ny 6 maraina tramo 12 na ny après midi misy pastera foana andray anao tsy voatery za tsy voatery paster Patricia mety koa za mety paster Patricia mety paster hafa fa misy pastera marobe ato vona andray atsika rehetra ya hivavaka atsika anafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy ary anoranao ny tokony atao zay ny fandaratsika dia mankasitraka anao Rala James ny amin'ny fitsohana vavolombelona tegna tatsika pasteur Patricia amarina ny fotoanatsika amin'ny vavaka misaotra tompoko hivavakantsika tompoko a hisaotra an'Andriamanitra raha eo amin'ny fonay tena feno fankasitrahana no hisaorana ianao amin'ity an'ity nandritra n'izay fotoana izay misaotra satria tena Andriamanitra tsara tokoa ianao tena Andriamanitra manafaka ianao Andriamanitra tena tsara ianao ray ny asa tao anatin'ny Rala James misaotra ihany koa satria nomenao azy ny fahasoavana ino anao Jesosy nomenao azy ny fahasoavana ino ny teninao misaotra ny herinao zay ny asa tao anatiny ary indrindra hisaorana ianao ny nahafahany tena nijoro vavolombelona teto androany naneho ny vonina hitrao sy ny fahalehibeazanao ka sitraka satria hita tao anatin'izany rehetra izany fa Andriamanitra lehibe ianao sady mahagaga no avy indrindra Andriamanitra tsy toy ianao ary Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay makasitraka ray voninahitra dia aterina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo amen amen